mampalahelo kosa indray dia nitrangana aitrano tetsy amin'ny faritra Anjanahary omaly alina. Trano miisa 9 no may nandritra izany aitrano izany ary olona 3 izay tao anatina tokantrano iray no indray namoiny ainy. Ry zaritsika indrindra ary ny fanadidina mirakitra izay. Olona 3 no maty izay mpivady sy ny zanan'ilay kely voaray taona sy tapamonja. Io ny vokatr'ilay trano niseho tetsy amin'ny fokontany Anjanahary diosesa omaly tokony ho tamin'ny folora alina. Ankoatra ny fahamoizan'ain'olona dia trano hazo miisa 9 ny kilan'ny afo ary olona miisa 520 no tsy manan-kialofana. Tantaran'ny zava-misy ny olona mpifanolo-body rindrina. Fotraloza zany teo amin'ny tamin'ny 10 sy 20 teo efa niantsovonjy ilay olona vao taitra dia efa taitra zany no motrano efa lelana afo be no hitako teo. Natomboan'ny afo ampahafantarana fa azy. Tery amin'ny trano amin'ny sisiny indrindra amin'ny ohatra mbola misy fefifefy. Taony nisy ilay namoiny ainy taony eto mbola. Tamin'ny 10 teo io may 10 sy 20 teo dia tena tamin'iray vao tena mahatateraka. Tsisy naratra, tsisy naninona zany raha mba afaka daholo. Olona firy zany zao no tsy manan-kialofana vokatry ty eo amin'ny 520 eo izany. Manao antsoavy ireto niarambona ireto araka izany mba hijeren'ny tompony andraikitra sy ny mahalala-tanana azy ireo satria dia rava daholo ny fiarinana nandritra ny taona maro. Ny antsoavy ataoko izany dia natoko mba amin'ny fanampiana ganaizan'izay foy izy an'ireo mpitondra fanjakana. Araka ny voalazan'ireo mponina teny amin'ny manodidina dia nitolakandro teny no nikadina tena terana ny razana ary hoentina ny Antsirabe.